Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahamerapa-tsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ny anio ity. Irariana dia hitoetra amintsika sy ahafahantsika misintona lesona ny amin'ny fiainantsika ny ten'Andriamanitra izay raisintsika. Alohan'ny deratsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo, mbola velom-pisaoranao izay fa mbola nomenao amin'izao fotoana izao indray ahafahana mandinika ny teninao. Gataka aminao izay mba ho hazavananao araka ny sitraponao tokoa izany dia toetra ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny teny lesona antsika androany dia manao hoe William Miller sy ny Baiboly. Tahaka ny nampiasain'Andriamanitra ireo mpanavao fivavahana protestanta mba hanamafy ny fahamarinana momba ny fanamarinana ny finoana amin'ny Kristy irery ihany, dia toy izany koa ny nampiasainy an'i William Miller hanamafy ny fahamarinana momba ny fiavian'i Kristy fanondroany. Raha nianatra ny soratra masina Miller dia hitany Kristy dia azy mihoatra noho izay mety ho takatry ny sainy mihitsy azy. Nanomboka namaky ny Baiboly nanomboka tamin'ny Genesis izy, niaraka tamin'ny penina sy ny fandraisana soratra ary tsy nandroso ho amin'ny manaraka raha tsy efa nazava tsara tamin'ny andalan-tsoratra masina izay novakiny. Tamin'ny fampitahana ny soratra masina amin'ny soratra masina no namelan'ny Baiboly hanazava ny teniny. Sokatra teo anoloan'ny William Miller ireo zava-miafy ny Baiboly arakaraky ny nampitahan'ny soratra masina tamin'ny soratra masina. Nikatsaka an'izany toy ny fikatsakarena miafina izy ka nandray ny haren'ny valika sasarany. Nanokatra ny sainy hahatakatra ny ten'Andriamanitra ny fanahy masina. Tamin'ny pahavitrihana tahaka ny nandianany sy ny nikatsahany ary indrindra ny nandinihan'ireo lahatsoratra hafa tao amin'ny Baiboly ihany no nandinihany koa ny fahamarinany. Tsy mifono zava-miafina ireo famantarana amin'ny boky faminaniana. Nomen'ilay Andriamanitra fitiavana antsika ny teny faminaniana, anomanana antsika ho amin'ireo toe-javatra mafy indrindra izay hitranga tsy ho ela eto amin'ity tany ity. Takatry William Miller tsara fa ny faminaniana ihany no mahay manazava indrindra ny tenany. Ny Baiboly no manazava an'ireo famantarana ao amin'ireo faminaniana, maneho mpanjaka na fanjakana ohatra ny bibidia, ny rivotra dia maneho ny faharavana, ny rano dia maneho vahoaka na firenena maro, ny vehivavy ohatra ihany koa dia maneho ny fiangonana. Ireo faminaniana momba ny fotoana eo amin'ny Daniela sy Apokalipsy koa dia lazaina ara-tandindrina. Ray andro ara-paminaniana miray taona ara-bakiteny. Rehefa nampihatra an'ireo fitsipiky ny fanazavana ny Baiboly ireo William Miller dia tena talanjona teo am-pahitana an'izay no heveriny fotoana hiverenan'i Kristy. Fitena ny tianao ambara dia izao hoe arakaraky ny nikatsahana ny fahamarinana dia manampy tokoa ny fanahy masina fantarantsika ny fahamarinana marina. Mila liana isika mikatsaka azy ary ny Baiboly ny soratra masina ihany no mahavaly ny soratra masina manazava antsika mba ahafantarantsika ny marina rehetra ka mba tsy haverihevitra antsika. Asaina noho izany isika ihany koa mba hanokana fotoana handinintsika ny ten'Andriamanitra mba tsy haverihevitra antsika izay miaina amin'izao andro farany izao. Amen. Anay tsara andresan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny toromarika nomenao anay io, angataka aminao izay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy, mba ho liana ny amin'ny fahamarinana avy aminao na izay tsy andro fotsiny ihany ho hazavaina fa izay mihitsy hanokana fotoana hikatsaka, hamaky ary handinika ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.